intsy aho ilay tompony karapanondro vaovao voalaza tamin'ny fiangonana raha ny andotsy volana hoe nananganatsika lohevitra lehibe hoe mamonjy amin'ny fitiavan-tenany tompo ary ataovy manaitra anareo raha miova kely ny peritripatsika tsy peritripany fizekely mioba fa miopana kely makao amin'izany karapanondro vaovao zany dia hatrany amin'ny hira sy ny peritripa manaraka azy daolo somary lalovako mba ho azonareo le safidy ny exodosy toko fahatelo zay mitantara ny androsoan'Andriamanitra any Mosesy efa mamaky tsara nareo hatrany amin'ny andiny voalohany ny toko fahatelo mitohy hatrany ny toko faefatra misy adivarotra be tsy misy aok'izany nataon'ny Mosesy tsy anekeny zany hoe iraina ho any Egypta izany be lehibe ny argumentation ny adihevitra ny taon'ny Mosesy mba tsy andehanana ohatrany tahotra any tena marina tsy tahotra mandeha irery fa no ny fitiavan-tenany indrindra sao ataon'ny olona n'izao eo ako satria efa misy tantara oa fantatra tany Egypta fony Mosesy mbola tany Egypta efa tany Egypta izy niala taona andositra dia zao zay averina makany antsina anafaka ny zanak'Israely zao nanda mafy mihitsy Mosesy ny any Mosesy rehefa vakina ngamba ataontsika hoe incapacité ny tsy fahafahamanao no nataony ho fialana za tsy mahay miteny tsy hoe non'olona kory miteniko any anay mifanavana dia amin'izay miainana azy tokoa hoe dia tsy mety amikosa zany hoe ndia iraina manan'izany raha mampitandriny zany misy tantara fantatry ny fiangonana io nandavana zany fiatsono zany tamin'ny fotoana fa amin'ny fitenin'ny Jeremia na Jobako misy texte anankiroa hoe nosamboriny Jehova tamin'ny atoko aho ka tsy afa-niala mba manano ramakely ianao raiso amin'ny atoko ny olona io akaikinao io misy ozatra anankiroa zay eo ny mpanao ara-maso eo rehetra mafantatra an'io raiso le ozatra anankiroa eo raiso amin'ny ato ny olona io fa zay hitondranao an'io manaraka io azony Jehova tamin'ny atoko aho dia tsy maintsy nandeha hatrany amin'ny sitrapon'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fasivy zay tantarana ny fiatsoan'Andriamanitra ny Saoly na i Paoly mandehany ianao ry Ananiasy fa izy dia fanaka voafidy hitondra ny anarako ary asehoko azy zay tsy maintsy aretany amin'ny fitondrana ny anarako zany ary nataony tompo zany tamin'ny fiatsony naseho ny anay zay tsy maintsy iaretanay amin'izany fitondrana ny anarany tompo zany fa anarana avo anaran'Andriamanitra masina anaran'Andriamanitra lehibe no hoentin'ny olona zay tsy manana zany valeur zany kiozo tsy manana zany lanja hitondrana ny anarany tompo zany misy fiaretanao rehefa mamaky any karapanondro vaovao ianao dia mahatsiarotsiaro zany hisy fiaretanao amin'izany fitondrana ny anarany tompo zany mainka moa fa niasan'ny apôstôly toko fa 8:20 zay hitantaran'ny tompo tantaran'ny apôstôly ny lalana navenika ny tenenany hoe aiza manginy ianao
fa manana olona maro am'ty tanàny ty aho ary nano amariny tompo zany tamin'ny antsony anay hoe manana olona maro am'ty tanàny ty izy antony le nihetsika rehetra natao nandritry ny fotoana ny ranonompo reny no alehibe azy natramin'ny trano hatramy tokotany azo petrana ivavahana no ny amaromin'ny olona zay natsion'andriamanitra anatona azy mbola andro maro be mbola anatin'ny fiatsona sy fitadiavana azy reny sika zao fa manana olona maro am'ty tanàny ty ny tompo fa i Petera marika toko fahafolo rehefa nitantarany Jesoa nanambarany Jesoa ary eto manantitra n'ilay fiteniko tany amin'ny natary amin'ny sekoly misiona omaly na tamin'ny tafika masina lay hoe somary misy latsaka ihany ho ah ny voambolana tena mazava efa mba ao amin'ny baiboly ampelatanatsika amin'nydika teny atao amin'ny baiboly ny voa itsy ndray mbola manao zany dongevirenana lay marika toko fahafolo fa misy tenyny tompo tokony ho mazava na latsaky midika teny voa itsy eo amin'ny ndimy efatra am'roapolo marika toko fahafolo andimy fa efatra am'roapolo hoiny dika teny voa itsy niny fa efatra am'roapolo de gaga tamin'ny teniny Jesoa ny mpianatra fa hoy ilay Jesoa tamin'ny anaka manao ahoana miasarotry ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa hoy ny baiboly mahazatra atsika mazava tsara niny fa efatra am'roapolo ary ny mpianatra de gaga tamin'ny teniny fa Jesoa namary ndraiky anao tamin'ny hoe anaka manao ahoana miasarotry ny fidirany matokony arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra io manko ny zavatra tena sarotra amin'ny teny tompo ny mpianatra le olona matokony arena tsy hoe asarotra ny fidirana fanjakan'ny lanitra fotsiny ny tena zavatra sarotra atao fa indrindra ny olona matokony arena mametraka ny fony ana amin'ny arena fa zay toeran'ny fonao no toerany zay toerany harenao no toerany fonao tena manao ny arena ho Andriamanitra ivavahatra rehefa avy nambarany Jesoa tamin'ny Petera tahaka zany tamin'ny mpianatra rehetra hoe miasarotry matokony arena de hoy Petera eo amin'ny andininy fahavalo am'roapolo io tompo zahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao azo sokajino anatin'ny zavatra rehetra nafoy ny Petera io ny arena nafoy zavatra rehetra zay nanaraka anao eo iny valitenin'i Jesoa tsy misy olona efa nahafoy trano rahalahy anabavy ray reny zanaka tany nonyako sy ny fiazantsara la ilazain'ny apôstôly hoe zavatra rehetra zany no singatsingan'ny tompo ino zay fanafoiny zavatra rehetra de Jesoa zany manao hoe reto avy zany zavatra mila foy zany nyako sy ny filazantsara dia trano fa maninona moa toetra ao an-tranony olona inona ny nosy hevitra zany hoe petsaka ao anaty trano fa tsy nikalamanjany eny manina zazavana fa maninona reo mipetraka ao an-trano maninona reo tokotany io mipetraka hafinaretan-kainana
fanaretam-piainana hitako riny fitiavaka janao a fanadiovanao fanangionao ny trano maniny ho mimpinaritra ao ianao fa aza diovina nge io da velao hiparitake ny kiraro eny olona tabatra ny nataizy ny rovito eny ambonin'ny seza ataovy avelo hipetrapetraka edony ina no azonao tsy misy fiainanao tsy misy hafinareta-piainanao trano fa ao anatiny io matonga ny olona hipetraka ao trano azany indrindry de ny fandrikaremana vo misy mandoso tsisy mandoso zany hoe andeha mandoso dia anetiko tany famaka izy de mandidy sarotra ao tsy azo mifambaritry azo sécurisation mahafoy trano zany ilo anaraka ny tompo zany de mahafoy eto sao de alefany amin'ny tsizy ndray de hoe no zany pastera tonga veto ze anao sany amin'ny vidivarotra amidiny trano mahafoy ny trano ao zay foana manko mifanao amin'ny olona tonga de makany amin'ny sisiny any amin'ny extrême no andraisana ny ten'andriamanitra fa ny mahafoy trano am'zany fanarana ny tompo zany tsy atao tsy atakalinao fanomponao an'andriamanitra tsy ataonao ambony no ny fanomponao an'andriamanitra ny fikajakajanao io tranonao io any amin'ny agay any misy teny mavesatra be natao mampitondraina ny mpaminany manao trano misy valindriany ianareo ka mipetraka ao ijeo nefa ny tranoko tsy mbatonareo lehibe amin'ny olona ny anao ny tranony amin'ny tranon'andriamanitra apetraka azy zany na resy lahatra atsika tamin'ny fotoana ambiny vo niara-ny vavaka roa taona telo taona montsika nahita nyity tranon'andriamanitra de mba ho asanatra avo ny toerana ny tranon'andriamanitra samy mikarataka isika nanaovana fikarakarana ty tranon'andriamanitra ty tamin'ny fa efapolo am'zato tamin'ny telopolo am'zato taona tamin'ny efapolo am'zato taona nanaovantsika fa metrana zany tranon'andriamanitra zany ny toerana nazovo tonga ato mandeha mivavaka ato de samy mba manaiko hoe manino vita tsara nomena ny toerana tandrifina azy saza azy ny tranony Jehova fa vokatry zany rehefa vo iny aloha dia nanenika ny Madagasikara manontolo vo mietsika isika tamin'ny fatelopolo am'zato efapolo am'zato taona mietsika teo le raha Madagasikara samy nanino karakara ny fiangonana tadi tsara zany tonga tiany olona tamin'le otona iny makasary anao noantay zay anao andreo alaina sabo reo entina makany misy tanàna zay any nandehanay ny anarany tanàna fotsiny sisa tsy akady fotsy parce que hitanao rehetrarehetra atao amin'le fiangonana de ozy hoe bataina ty fiangonana ty anakindraha lay mametraka ny toerany tranon'andriamanitra na hafoy ny tranony olona na hafoy ny areny izy mikarakarana ny tranon'andriamanitra ho fanarahana ny tompo fanehoana ny fitiavana an'andriamanitra resy teo lay fitiavan-tena da hoe tsara tena anatin'ny tema atsika mihitsy io hoe mamonjy amin'ny fitiavan-tena to ataoko ny trano saingy ny tranon'andriamanitra mihoatra lavitra anao zany mahafoy trano ary io dia imonatsika fiantsona amin'ny Abrahama vakio ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo izay mbola ho perikopatsika amin'ireny mbola mijonondre Genesis toko faharoa ambin'ny folo niantso ny Abrahama ny tompo hoe Abrahama mandriana miala amin'ny trano fa ianao mialaka amin'ny trano ny fiantsona atsika kristianina dia ilay fiantsona any Abrahama nahafoy trano nahafoy rahalahy sy anabavy na tsy ny tompo dia nahafoy rahalahy sy anabavy
raha ho anay manokana mo zay romonjy anabavy zokotro mipiraitapoanitry de hoe raha natao ena foy rahalahy zany tsy misy rahalahy mavoky tao any anabavy na foy fa vai teniny to ary io le mampihirahira lava eto na zovy efa na foy rahalahy na foy anabavy de andray zato eny dia rahalahy sy anabavy anino zany inona nihirahiratsika moanzany rahalahy sy anabavy zany le tsara sady mahafinaritra fifankatiavatsika misy atsotofatsika hiala tany am'izay trano miala tany am'izay ankonana na kao amin'ny tranon'andriamanitra na maraka ny tombo dia mba aneontsika fifankatiavana dia liranay raha mifanompona taona tena manazava ao an-tsaina ao am-pony tsirairay fa sitrak'andriamanitra raha mba miavana isika raha tamity vanim-potoana ty na dia tsy tena atao ary tsy atao tahaka ny ataon'ny sasany so ilazana hoe tsy teny ianao tonga zany ny aniverseran'le pasteran'le fiangonana tany am'le fiangonana anankiray dia marina mihitsy tao fiainam-piangonana zay nanaovana fety ny vanim-potoana iny tahaky ny nalaza mihitsy eo iny fiantsoantsy ny zanako any anatin'ny FB any anatin'ny SMS any anatin'ny email any ahoana natao tata fa tonga ty ny fotoana dia zao nataoko azy zahay tsy anamarika manokana zany ny fiainam-piangonana ny anamarianay azy dia mitemoignage-nay eo anatreny fiangonana miperikopatsika io zany atao hoe perikopa razaka vola io amin'ity andro andalovana ny fito amby folo May tongavana amin'ny valo amby folo May izarana lay fiantson'andriamanitra lay finonan' Jesosy Kristy lay namoizana trano namoizana raha masy anabavy ka ampianarana ny fiangonana mba ho tonga mpirahalahy sy mpianabavy sy mpiarahavavy ny zanak'akady fotsy irahira miverimberiny zany tamin'ny fandraisana tamin'ity volany tia nazoko fanamariana tsara iny ataonjanakira tany tata sotra anao le ira nafinaritra atao anaty totely fa akeao ihany o rambola velonaina manilonientana avy any po mihitsy lay anaty totely mbola miteny totely eo avy eo lay itonana ny anino ifankatia na firahalahy anabavy aho mba ifankatia aminareo rahalahy anabavy ary mba ifankatia nareo rahalahy sy mpianadahy sy mpirahavavy mba ataovy manatoeranao fiainanareo zany nanirany anay tateninareo zany mba hitondra fiavana fa irak'andriamanitra izany ampiavana anareo amin'andriamanitra fa ampiavana nareo samy olona ihany keo enganie efa rava lay fisaratsarahana tany rehetrarehetra tany ohatry ny nanatoerana loatra tao aloloha tao tany amin'ny fiainan'ny mpianakavy enganie efa mba voaongotra lay fakaratsy tany mpifandraisan'ny mpianakavy rehetra tany tany amin'ny mpiaramonina rehetra tany toa nampisaratsaraka zao zanaky ny fiangonana zao enganie fa zay dia ny raha ny tompo hitona zany fiavanany zany zany firahalahiany fiangonany zany raha mandeha ho aty akady fotsy na foy rahalasy anabavy mba ho tonga mpirahalasy anabavy zao zanak'andriamanitra rehetra aty akady fotsy zao manafoy inako tanzoko tompo le zavatra rehetra trano rahalahy anabavy inako ray reny
somary mandalo kely lafo kely fotsiny politika izy io kely fotsiny fa ny fafozana raisy reny midika hoe tapaka tadipoitra ino ny dikan'izany oelo hoe tsy tafaka tadipoitra zany tsy maleo tena tsy maleo tena tsy mahazaka tena dia mbola miankin-do amin'ny data sy niny ihany ho tamin'ny alajy nianatra niny isa-tokantrano tonga teto niarany vavaka dia izy mivady anarany mpivady fotsiny fingolo nyeny mibaiko an'izany tanaka lokanarendroany gana dia avy izy any mivady tana vity gana dia izy mivady fa ahoana ozy izy neny anao nihinana azy findriny neny miteny azy mihinana miteny anao tsy gana fa trondro mamaleo teny tsy tapaka tadipoitra raha ndeha tao ny fitondram-piangonana zany tsy mitondra fiangonana amin'izay tariny fanan'andriamanitra azy le mpitandrina mbola any misy tadipoitra tsy tapaka manontany nare fiangonana dia mbola miandry oakareo mbola nitany anina tsy tapaka tadipoitra zay hitako raha firenena lozy zany tsisy fahatapa-kevitra azo atao eto fa mbola manontany aloha l'huile française anao an'izao saka ahoana monsieur le président mety ataonay ve zany sy naridiran'izany ity tsy tapaka tadipoitra fa nilo anatsiny tombo zay natsiny tombo tsisy mabaiko anay hoe zao atao raha tsy ny tompo mandresinazy ane zao anaka ny mety tapaka tadipoitra na foy ray na foy reny dia ao anatin'ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny raisy reny eo miverina any amin'ny fiaramianatra izy moao miverina any amin'ny fiaramivavaka tamin'ny alady mba mikaroko kely inona ny spécificité ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanany inona ny spécificité ny fifandraisan'ny reny amin'ny zanaka fa atao boriborikevitra fotsiny hoe tapao le tadipoitra ny dadasiny koa tsy mamatotra anjanany efa vady aman-janany efa akonany io azay tsy foanao zay nyvaliteriko tamin'ny zanako mipetraka teto io ny plasy ny zanako misisiny tsara izy mipetraka ona paster ahoana no atao anazavana ny genesitoko faharondiny faefatra am'roapolo ary no zany lehilahy da andandreny sy nireny kaikambana ny vatiny ady anofiray izy no fa tsy rointso ina ny hevitra io nazavaiky tsotra ohatra zao autonomie du couple io anana ny mpivady dia manana ny fiainany ao atokantrany autonome auto avy amin'ny tena nomia lalàna hoe lalàtena fa tsy misy olokavana baiko fa tsy indépendance kosa ho iaho hoe dia hoe anay manokany dia tsisy sady famamazo mitratra za ihany mampiteraka mivady koa tsisy petsena mazo mitratra za ihany mandeha mitsena indépendance zay izy tsotra kely zany valiteny zany tapao le tadipoitra soit autonome na foy ray na foy reny zay raha natsiny ho aty tondra fiangonana tsy mbola ny telefôna tany ny zokoko vavy hoe zokoko vavy izy zao atayako ahoana no atao raha ny telefôninao dia teto tompo anao an'izao ny fiangonana azo atao ve zany tokony ataonay ve zany teto amin'ny telefôna dia namaly ny tompo zay le miakely ny telopolo teny antsoy aho dia mivalingonany ampiseko zavatra magaga zay tsy mbola fantatra tena sehon'ny tompo zany reo zavatra rehetrarehetra navenany tompo natao reo fa rebavaka ady vaky no atao tamin'ny tompo reo nanatana taminy inona no ataonay tompo any amin'ny tompo ianao no mitady manontany miady varotra any ianao no miankina raha iankina fa
fampatsaina am'izay tadipoitra anao tsy mety tapaka any dada sinena io etezy le tadipoitra anaka isany efa tapaka le tadipoitra manana ny fiainanareo mba afanareo mivelatra fa raha tsy zany a mbola ohatrany eo anaty kibo ihany dia mbola lan ihany ny fitombony tadipoy tsara fa tsy mitovy ny fitombonao kibo sy ty ivelan'ny kibo fa raha mitovy ny fitombonao ivelany fitombonao kibo ao sy volany ianao ao a tsy ombo kibo io anareo fanao siansa mianatra an'izay nahafoy ray reny nahafoy zanaka zany fihetson'Andriamanitra zany mitaonanao hahafoy zanaka lay menaky ny ainy hoy ty zanako vavy anankiray anteraka vavy fasy telo zanako vavy anankiray mbola kely izy io asa firimo izy zany hoy izy faly be atata manjazany lazany neninay hoe zaho hoe mahazo lanjaonao hoe tata zany anao anao mahazo lantsy hoe tata mihitsy ianao hay tatako zany ianao tatanao ao a tena nytany fianarana izy manontany mitantara zavatra lazany mpampianatra azy any mpianarana any izy mba miaona zay nianatra taka atao amin'ny tata tovy manjotry zany fifandraisantsika tata io dada lazainao io aza atao imolotra fotsiny ho de tata nefa tsy zany fotsy fa misy fandray apo dada sineny amin'ny zanany za efa nafoy ny zanakay misy fotoana ny zanako mateny an'izany amiko tata tena ohatrany tsy dadana mihitsy dadana efa ranika za manjary tisy zany zanako ihany na manao zay tratsineko anemoko fa zanako ianao zay ilainao za mbola tratsineko omeko fa zay tady avy ny zanako any am-piangonana koa dia omeko azy satria zanako tsy asiko tongotry sy hala mafapan'izany ankizy ohatra mianakireny maty mitena miteny ianao azy za manana ny zanaka trotany sy manao akory zanako izy izy e za tsy mamaly any zany zavatra tsy azo asiana dievitra zany raha te hiadievitra ianao a dia fandraisa tsara amin'ny zanako ao fotsiny rehefa fa tsy be fanazavana eo nanao ny sompianasana lisansany a dia nahevo ho vetivety zany no misy totona miasa aty amin'ny fiangonana tsy manana fotoana aho mba namakiko ka nanitsiko tahaka ny ataoko ny amin'ny zanako hafa izy dia hafa zay belehibe ato am-piangonana reo manatitra boky ao an-trano fantany a le fitiavako nianatra fa mba mahay manitsy teny frantsay tsara aho am'izay rédaction tsy mikarama tsy tahaka ny hoe page ray de sasekanty manitsy azy tsisy an'izany aterina ny boky vakiko ahitsiko vita fa iny boky iny a ikoizy ny mpampianatra ny vaveo tena tsy diso pikamina tsiko tsy navita namaky ny boky le zanako lahevo ao ny atao sompianasa antony nampiaina ny notony ary namparaky ny foko teo mpiainona ny notony zanako no faute grammaticale taon'ny rédaction dia niaina ny noty rehefa mifanovoko taminy a ny fona taminy fona dafa tsy afaka namaky ny bokony tahaka ny tiako amin'ny sasany tiako mitovy daholo zay ilainareo raha mbola omeny tompoako ny aiko mbola omeny tompoako ny saiko afahako manao zay ilainy ny zanako amiko efa nafoy zanako ho an'ny rehetra mba
atsapanareo fa dadao raha ianareo nitakiko hoe raha mitena hoe dady anao dia tao zany tokoa fa zakoa manofe dadao ho anao tsy atsapy anao hoe ailikiliko tsy atsapy anao hoe iangarako tsy atsapy anao hoe montsy jereko tsy atsapan'izany anao satria zanaka tiako ianao zany anaka ny fifandraisana tiako velona ao amin'ny fifandraisantsika eo aty amin'ny andro tononandro tahaka izao milazako zany aminao a mariky ilay fanoratena fa efa nafoy ny zanako ao mba hitiavako anao zanako nahafoy tany indro zay fa nafoy ny zavatra rehetra le tostony dia nitany sainy tompo trano rahalahina vavy ray reny nafoy tany ary ngeza be raha taminay tamin'ny apôstôly rahateo ao anatin'io a man'ny katekomena na omaly purakizy aby mitondro amin'ilay CV tany naratsika hoe socio culturel apo socio culturel ao anatin'ny tany io ny fomba mampanao ny tany tso na fotsy rehefa nanompo n'Andriamanitra ao raha zay manokana zany tany zany hoy ny tenin'ny raiky niteraka raha mihoatra ny ty faritaniko ty ianao tsy ovaniko any fantatry faritanana zay atretika atretika mafy be namaika amin'izany tsy hoe fanahy nina atao dia miditranyditry ny saina fotsiny amin'ny finoanao natsion'Andriamanitra vo tonga tamin'ilay faritany miala tany zany andia voalohany mamaky le faritany ndraiky janona alo janona alo any tomobila toboko azafatinina ray minitra fotsiny ivoaka tsisy nafantatra zany nareto raha tsisy nafantatra an'izany voaka ao tiry tompo an'ilay sedra voalohany amatsiko ty faritany raitso na zay fa tsy azoko iloarany ty no ny fiantsona hoa lasa miaraka amiko anao to zay ihany nitotobile lasa fa tsy dia sary olona atao loatra zany hoe lazay ny dadabenay fa tsy mahazo manao zao lazay ny dadabenay fa tsy fanao ny taranaka ny tahaka zao da lazay ny iana misy fomba mampanao ao mety ho fady ny anarany reny mety ho fomban-drazana ny anarany reny mety sisisy ioarany zany noho ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra tia mety zavatra iainanareo any am'zamona ny taranakay io mbola tsy mafatatra an'izany ny taranakay fomba fahaizany mbola tany an-trano mikaiky tsy mahazo mihinana mahazo tatelon'omby tsy lahy misy le tsy mahina ao any dia misy oatra le maso tately iny dia nytanio izy rehefa misakafo any amin'olo raha sendra mba mandalo sa hotely zany fa raha tia janana no hitady alineran'izao tontolo zao no hitanitsy efa lanitra la tsara be izy matsiro be izy na dia somary mavisatra hono a amin'ny vavoniny sasany fa raha vomba miditra hotely zay a dia miatiny indrindra miao a le iny sakafo fa ilana zay tamin'ny tompo io ianao ry tompo miantso a zay rehetra nataonao dia tsara avokoa ka tsisy atao tokony fady fa isika ho any amin'ny Timoty voalohany toko faefatra mba hahafahana mahazo an'izany teny zany mba tsy ianao no Timoty voalohany toko faefatra
ovakina ny devolokatra amin'ny fahadimy mba ho mazava tsara zany resatsika mianakavy zany timoty voalohany toko faherana ny devolokatra amin'ny fahadimy témoignage dao reto a fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aorina dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demoni amin'ny fiatsaram-belatsy ny mpilaza-dainga ka voapetaky ny vimamay ny fieritreretany zay manjara tsy hanambady zalo de mba tsy azony zany ary mampifaty haniny zay nataon'andriamanitra ho an'izay nino sady mahalalany marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana fa ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra dia tsara avokoatra miena-kisotra masotatelinomby ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria masiny ny ten'andriamanitra sy ny fivavahany zaky ohatra nisy tiany izy nafoiko mitaniko mba hitiavako ny tanin'andriamanitra ny tanin'andriamanitra tsy misy fady tsy misy fombafomba fady ny fady zay ataon'andriamanitra mifadiko aty amin'ny taniny dia manota eo anatrehany fa raha tsy manota eo anatrehan'andriamanitra aho amin'izay ataoko amin'ny anirany ahy dia ataoko reny nafoy tany iny amin'ny tompo sy ny filazantsara mba ahafan'ny olona mahazo famonjena inona le famonjena tsy le famonjena ny fanahy ihany araka ny fahazarany sasany fa voavonjy amin'izany lafin-javatra rehetra zany ianao hay ve misy an'izany zao atsainy sasany eo ny aina eo voavonjy no ny amin'ny tompo ianao zany rehetrarehetra zany nafoy hoy ny tompo fa misy cadeau inona ny cadeau ao maraka toko fafolo tsy tanareo le cadeau ary vo mafy nareo tsy nahazo iny ka tsy anray zatoeny amin'izao anakehitiny zao dia trano raha lasy anabavy resireny zanaka sy tany mba amin'ny cadeau fanenjena ny cadeautsika kristianina io fa zay te hijoro amin'ny te-panaraka an'andriamanitra dia enjeny takin'iny ny anenjen'ny olona anay fony vo nanao tena voalohany takin'iny ny anenjena anay zany hoe nanao mpitandrina atrany ny fianakaviana atrany zay mahafantatra azy manenjika ho hitako eo zany andriamanitra lazany ary dia hitany tokoa nataon'andriamanitra dia mahay lasa mampahery ry le fitenin'ny sasany zay hoe ny mpanenjika iza manenjika zany izy ao aninao mandeha moramora ianao dia mandeha moramora izy mandeha mafy ianao dia mandeha mafy izy fa tsy maintsy any aorina dia zay te ho any aorina zany zay teo tamana aorina io dia manenjay ao fa misy cadeau faharoa zay tsy azo adomena koa zany mba ny fanenjena sy ny fiainana mandrakizay sao ianao diso maty antoko eo anao dia hoe nanarahako any tompo mba azoko avy amin'ny fanarana ny tompo a dia fanenjena fotsiny raha izany za tsy handeha koa izako hoenjen'ny olona fotsiny ve misy grand cadeau éternel fiainana mandrakizay omeny tompo io a tsy hananany zao tontolo zao io a tsy hananany satany io nanenjika to inona azy izy io a tsy azo ny ongotana fa efa nomeny tompo ahy cadeau io mba irezana anao koa zany cadeau zany nomeny tompo anao zany ao apolo ao le fanamasina miteraka le fiainana mandrakizay ka aza ketraketraka amin'izay zava-mitranga eny fa ireny dia
zezika ampiroborobo le fiainana manak'izay eo anatinao ninona ratsy atao n'ololeo amin'ny fanenjeny ninona setra atao satana amin'ny fanenjeny ianao tadio ataka ny zezika ampiroborobo le fiainana manak'izay omponao reny omaika mifikitra amin'ny tompo ianao omaika anao matoky an'andriamanitra omaika anao tena mijoro ovavolombeny ny tompo amin'ny fiainanao sa tsy mariny zany tena mariny zany zay tsy enjena sanatry ohatrany tsy kristianina zany zay tsy enjena sanatry ohatrany tsy tombo amin'ny fiainana mandrakizay ny tompo azy zany fa misy fali raha enjena olony amin'ny tompo ianao araka iny de fa nafoy zavatra rehetra zay ka nanaraka anao fotao amen.